fifidianana avokoa tamin'ireo commune rehetra 5 sy 100 teto Madagasikara. Na izany izy anefa dia nisy ihany ireo birao fandatsaham-bato sasany izay voatery tsy afaka ninana tosany latsabato no ny antony manokana. Anankiroa amin'ireo 7,7 misy eto Madagasikara no birao fandatsaham-bato tsy afaka nanatotosa ny fifidianana. Dia tany amin'ny distrikany Soalala, tao amin'ny commune Andranomavo, Fokotany Antsirabe. Ilay birao mpifidianana teo amin'ny EPP Antsirabe. Ny zava-nitranga dia nisy ny famenona mialoha ny vata mangarahara, famenona vato tokana ny vata mangarahara. Rehefa hitan'ny délégué ny candidat sy ny mpifidy zany zava-nitranga izany fa efa feno mialoha ny vata mangarahara, dia niezaka ny sambotra anisy 5 mianadahy mianaka izay mpikambana tao amin'ny birao fandatsaham-bato ny vahoaka. Nitsoka moa zany reo olo reo ary dia tsy hita hatramin'izao ary mbola mikaroka azy ny gendarmerie-pirenena any toerana. Tsisy azo natao zany ny nanao ny fandatsaham-bato tamin'ny toerana io satria tsy nisy na iray aza ny mpikambana birao fandatsaham-bato tafajanona teo no ny fanenjehan'ny vahoaka noho izay zavatra tsy ara-dalàna zay. Faharoa dia tany amin'ny distrikany Betroka, tao amin'ny commune Tsaraitso, tao amin'ny Fokotany antsoina hoe Taperipia. Nisy ny fifandisoan'ny bulletin tokana tokony handeha. Ny bulletin tokana tokony handeha ho any amin'ny commune ny Beapombo faharoa no lasa tao amin'ny Fokotany birao fandatsaham-bato zay voalazantsika teo io. Nalefa tany amin'ny Fokotany io ny bulletin tokana zay fiandry apetraky ny seni hatrany amin'ny fifidianana toy izao eny anivon'ny district. Tsy ahafantarantsika amin'izao fotoana izao no hoe nanahoana no ny hafarany satria tsy misy vaovao farany avy amin'ny Fokotany io ary hatramin'izao dia tsy mbola tonga ny voka-pifidianany any amin'ny faritany ny Tuileries io. Tsara moa no manamarika fa tamin'ity taona ity mamerina izay fa teto Tanindrazana, teto Madagasikara ary ny imprimerie nationale no nanao ny fanotana ny bulletin tokana. Ka raha ireo birao fandatsaham-bato 20 ireo no nahitana an'izay lesoka sy tsy fanjariana voalaza teo zay ary lesoka sy tsy fanjariana voavara-potoana avokoa afa-tsy ireo anankiroa zay voalazantsika hoe nisy ny fandikan-dalàna ka voatery foana ny birao fandatsaham-bato. Zay hitanivon'ny seni dia afaka ny milaza fa tsy napoizina ihany izay fahombiazana amin'ny ankapobeny.